tiky Addis Abeba mikarakara momba ny Madagasikara manao lobby igny satria raha mahafantatry moa fa suspendisika ny Union africaine dia karakara agnafagnana an'io suspension io fa le président raiky taloha raiky koa zany nangataka andeha taty angataka ivory taty fa tsy niraisina ry zareo taty fa naonao an'io fanakorontanana io izy ke zay zany gn'anazy zany magnakorotana ny Madagasikara fa zay ndraiky zany mandaminy mitady gny tombosoany Madagasikara tatika izy nangataka izy de hoe andeha anao andeha jet privé de vanilizy raha sy mahazo mandeha ty jet privé nao zany chef d'état ihany mahazo mandeha ty mitondra jet privé de mitady raha maro zany izy idiragna eo de ny tena conclusion zany de hoe tsy niraisy ny Union africaine izy taty koa dia mandray ny antsonareo mpieno zahay loha hevitra telo no nentina teto dia eo ny rivodoza eo ny mikasika an'ilay atao hoe mandritana andreo fondation zany sy le hoe politika sa tsy politika le izy ary ny fahatelo moa zany mikasika an'ilay ny tena ao ambadiky n'le atao hoe sy ny tsara mba fatarina ihany mandidina ny dianga ihany rajoelona tatsy Eswatini ny raisin'ny mpanjaka zany fa misy antso vonona samma raisitsika ianao manao anazy tsika rehetrarehetra zany mitantena ihany zay ny tena marina mampiasa teny fiainana daholo mampitondra rehetra teo hoe mino fotsiny any aza matao de mivadika eo matokia minoma nefa vady zany bozina zay matoky olona ray zay tonga nde andre matoandry rajoelona fitiavana ny lehibe indrindra iny tena fitiavana ny nameny fa fitiavana iveriny fo fitiavana fa tsy le tena fitiavana de zay zany hoe tena zany tsika de mba ny zavatra fara tena ampiarina le boky teny fiainana be de be ny teny azo ampiarinao am'izao situation antsika misy zao ohatra hoe sambatra ny mpampiavana fa izy no atao hoe zanak'Andriamanitra ilainy zany de tsy nanota taminareo ny octobre 14 jereo reny mandoro olona reny indre raha mampiasa boky teny fiainana raha tena kristiana tsy sa manao an'ireny tsisy marina na iray ao misaraka amiko anareo de tsy mahavita an'iny eny ay de tiakondra marika tiakondra zaray nandroany vingana n'olona aloha tsy fisiny falana na nanony fankalana be loatra na nonina fa izao voalasa andre matoandry rajoela de izy ny olona hoe oe voalasa izy de lasa le loza lasa maniry tsara ny letsi rano normal nefa verina ohatran'izao indray izy fa izao ny tena fototolana ry mparaitan-drazana mampirafy an'le paharitsika enjana be zany teny zany mampirafy nefa io de Andriamanitra saro-piavo anjarantsika ny meritreritra inona le fampirafesana rehefa miantso azy de tsy miantso ninninona ntsony fa izy rery ihany de aveloha izy hiasa de hitantsika ny fahagagana ataonao fa izy ny tompony fahagagana teny fotsiny izy de nisy ny tany aman-danitra zay hoe mba asiny fotoana ihany isaitsainantsika ny fahalehibiaza le pahary satria hevitry ny mpiaino eny araka ny ena mba ampitaina ihany moa zany ty satria nisy antso am'le hoe déclaration des sinistres national zay nataon'ny fitondram-panjakana de nanony any antso zany ny frantsay tamin'ny alalan'ny filoha satria nanao afatra manokana izy hoe anetsika ny zavatra rehetra ho fanampiana any Madagasikara nga Emmanuel Macron zany raha ohatra ka zay no resahana an'izy izy koa tsy teo tsy teo takona any ambadika any aloha zany tsy mba mihorirandrirany eo ka tsika manana ny Dego tsika manana ny renositsika ireo ka ay zary tsika manana rena ambany tany raisiny anao miaraba tompoko manao ane miaraba ny vahiny de miaraba salama tompoko tompoko salama tompoko mialatsiny indrindra andriamanitra pastora Velson enao te hoe ny TGV sy ny TIM sy ny SVM niaraka nametraka ny Saint Christian tamin'ny 2017 sy nantsirenena zay no teneninao aloha jerentsika amin'ny sary mialatsiny amin'ny efaneo-kevitra raha ohatra hoe somary madisona natao am'izany mihitsy tamin'ny fitondran'ny TIM tsy misy kosa angamba aloha ny resaka hoe fanondranana re-pirenena na hoe raha foza nanondrana volamena telo amby fitopolo kilao tsy misy ny fanondranana bois de rose firy de kena hoe misy ny tsinekina ataon'Andriamantora Valomanana fa tany amin'ny plasy hafa kosa angamba zany fa tsy tamin'ny resaka hoe fanondranana ny arenty firenena ty fambotriana malagasy tazety fa potika ny Diko potika ny Magro potika ny faripanana n'le rangarehetrarehetra risy araka amin'izao mbola tsy makofokofoka tsy mahasokatra n'le Diko nandeha fitondran'ny TGV
niarana hitsika ny bois de rose tamin'ny tetezany firy moa conteneurana bois de rose teto tsika izay nanjavonany nandeha indray teton'izany a nanomboka tamin'ny 2018 volamena firy kilao niarana hita an'izany tsika ary niarana eno an'izany tsy amerina ntsony hoe firy kilao na izana izany ta fa ny zavatra tiako tenena zany dia hoe ny fitondran'ny Andry Rajoelina tompoko ny tena namotika sy nampitrotrosina n'ity fireneny ity nahatonga malagasy tena mahantra farahidiny sy tako izao ary tadidi fa io siklona sy fahavazan'ny Tomasiny io ange fazon'Andriamanitra daholo io e mbola fampahoriana ataon'Andriamanitra voaka malagasy satria malagasy anisany andray anjara nitondrany iny rangahy iny normal be raha mijaly ohatr'izao mivoaka malagasy satria vokatry nataontsika ihany natonga ny teo amin'ny fitondrana dia zaka mivokany latsa zany latsa zany tsy mitovy le resakitsika tsy mifanandrifika ny any napetrako fotsiny a za tsy te hiresaka reny be deabe nresahanao reny a fa nataoko fotsiny dia hoe tamin'ny 2017 dia ny fanaraka irareo nametraka ny tsay kristian ary dia samy nametraka ministra tamin'ny fitondrana tamin'izany zay ihany nolazaiko eto zany hoe tsay kristian matoa tafiditra teo dia ny fanarahany zareo rehetrarehetra reo zay ihany le tiako resahana fa tsy hoe mihoatra ninona kory mety hoe ny bolisatra ny atoko anankiray natongazana anaiky an'izany na mety hoe nisy dila ny fanarahany a tsy haiko fa dia zay aloha dawary ampitiritsika ny atsoa manaraka miaraba toko miaraba anareo amin'ny topo radio miaraba e salama topo miaraba amin'ny valiny marahaba topoko zavatra hafa mihitsy ny any resahako eto ono a misy constant toko mianao asy anao raha mba hitovy hevitra firy zay ny association natsangana ao amin'ny ministeran'ny antany atrano tongavan'izao fanavozan'izao zay ny fanamariako manaraka an'izay association matoa miazakazaka le association dia hitaty maro anisy izy ao amin'le concertation zay ny fomba fijeriko topo radio avereno amiko sotanareo dia miaragaga aminao ka miaragaga aminao satria tsika eto ange zany zao samy mba maniry hoe le concertation a dia ho le vahoaka zay miombona lasa firenena zay no mahafika ao nandohan'ny firenena ka ny association na ny atoko sahala amin'izany a ny olona ho aminy ny tokony mandeha fa tsy manao hoe satria association a dia ny feoko zany a avo kokoa noho ny feoan'ny pray fokotany amiko na ny pray commune na sahala amin'izany maresaka an'izany dia voamaly nomaly misy mpanao politika aloha tsy teneniko ny anarany fa hitahita foana izy rehefa aminatoetra raha ohatran'izao dia mitafarisaka teo dia hoe zay zao izy zay centriste zay zay centriste zay manana idéologie zay dia anangana fahatoko zay io dia efa nandefa ny dossier any amin'ny ministeran'ny antany izy io fa hita nanohana an'le fitondrana teo aloha izy ary tsy lavitry n'ilay mpiaramiasa akaiky tamin'le olona na le feria meritry atosika tetsy anosy kely tetsy za moa mianakapo fotsiny zany tao anatin'le zavatra nresahana tsy raha nisy réaction satria zoany zany fahalalahana zany ary misitraka an'izany izy satria raha constitution nresahana dia zay tokoa le izy hoe malalaka ny olona ivorona amin'ny lafiny politika sy ny sisa dia hoe anangana toko izy dia efa nandefa ny dossier any amin'ny ministeran'ny antany amin'ny sany antonatony zany taloha raisiny ty atso manaraka ty fa dia mitovana ihany le izy zany Constant Ravelson le dia eny ary miaraba e manao any e salama e topoko manao any mbola tsy tapa-kevitra nga ianao zany ohatra tsy tapa-kevitra nga ianao sa manao kory efa tena mahino anao nge zay salama topoko salama za tena anazy io constaration zany raha mahitako avao amin'ny zanaty misy dia zay tena misy eo any amin'ny misy eo mitopy radio raha mbola mahitako gazety
Timo zany tena metraka an'izay kristary naraka ny tena raharam-pirenena zao misy mpamadiana be tena président tamin'ny nahatonga ny maniaraka tamin'ny zay naraka tao ianao dia raha-bonarapampiana nakanandavary manatresaka zay nahatonga ny manandehe boka aloha azava ny resaka za ty mamresaka aminao ary samanisy anao fa ianao zany ty manisinisy an'le timo ianao ary azavaky aminao fa timo teo amin'ny fitondrana mivoky teo avao ka ianao tsara moa zany manoana ny fitondrana fa ary makombo manoana ny fitondrana fa zay tsy manoana fahatananareo fa zay raha misy atao dia manambady mety mitakatao ohatran'ireny tamatazo re zao le hoe saba ny filokenenana tena sitrona tamin'ny tamatazo gany atrajelona rehetra afo kanao azaka mahasokafo tena ohatran'ny traky tena fa rehefa hoe ianao le nanao voalohany an'le zavatra dia vahoaka mampatatra an'le fa tsy ilaina tenenina akory zany fa fomba le atrajelona ihany no natao an'le nareo re zao matombo fanatika manoana ny fitekany dia zavatra kely fa mba hoe tena misokajy ataon'le fahatsakana zany atao amikaela zany dia iny no asokajy na ohatra ny fomba mpanona ny atrajela ho ampanao an'izany fa raha hoe vahoaka malagasy zany mampiasa zany dia miraha atao vahoaka ny tamatazo loatra ary rasy tsy fananina amin'ny dimy mety fa avela ho any zany fa ny natafakatra ny tsay kristian fotsiny zao no teto tsika teny amin'ny trésumé ny sedra kalakrimogena sedra inona raha matora zana masoara mbola nanao hoe zay tsy mahalala ny zany tsy avaty aminay zany ny tsay kristian zany ny tao amin'ny sarababen'ny tima tokoa niaraka teny tsika dia samy hoe ahoany zany fa tsy nisy ihany fa tary ambony nanao an'io ary dia nahazo ministra telo tsy ho tany saika eto satria mbola any daholo reo lasa ministra telo reo dia mampalelo izy satria raha tsy nisy azy zany tsy ho naka toerana tao na nahazo toerana tao reo atokosa nresahana tao anatin'ireny fa nisy zany zay nge le misy hoe tsy aro takatritsika sarambabe mahoatao koa le zavatra mitranga reo izy izy le rany dama sormaly eo zay nareo any ambony any dia zay baikony navary ambony rehefa raha vohatra hoe ajanony io dia zay ndao ary raisina anao miaraba tomboko salama miaraba eny tompoko io ie atsika tena miandray ny mihitsika somary nisy kely satria nisy nole rivotoza sy ny any teo moa zao dia misy mifantoka kely ao anatin'le izy fa tsika tamanango vaovao fa rehefa azo le vaovao rehetrarehetra dia tateritsika eto ngatsika andro mangarahary zao zay nige mandeha raha-pitsarany reny zany tena toatsaina mifanavozana araka ny république zany hoe tsy avelavela tsika tsy amelaniny am'izao fotsiny moka foana satsika araka ny hoe isakeikary vaovao tentsika tamin'ny larobika nefa moaloha ny andro fiasana dia mihemitra amin'ny fotoana manaraka le izy hoarositsika eto zany rehefa azotsika ny ango-baovao mahakasika le izy fa misy io a dia mandeha raha misy koa nge audience publique koa zazany dia afaka manatrika an'izany andao za tsisy miaraba tofoko salama e allo eny ary miaraba anareo mirahalahy salama topoko ny zavatra misy ngezo masitrangy mafalay misy olona raha manao dia tolo mivavaka foana nininy na fambiasa ny tosesy dia mivavaka foana mahatsanteraka an'izany fa anatiny fotsiny dia hoe miditra ny kapisaty mamiditra an'izao mamiditra an'izao fa mivavaka mangano dia zao rehefa miakatra eo fitondrana dia manapaizana satria zany kritika maro be tsy tokony metin'ny olona tsy manapaizana ny tany sy ny fanjakana fa olona manapaizana mba tokony mitondra firenena mba tahaka izao mba tahaka izao nefa ny tena jere vo tonga fitondrana dia manapaiza fa makaiza mahaiza zantika raha atao hoe asina vitrinina ma ka rantaranteo manapaizana malagasy hoe izy fitiavany malagasy a dia miteny hoe BGB za manapaizana malagasy fa nitondra kinina mandeha firenena fananana an'ireny dia zao ohatran'le vahoaka madinidinika dia tsy dia manapaizana loatra no matimaty amin'ity hoe manahoana fiainany malagasy no fanzao fa le manapaizana raha vao mahita irika hinananao amin'ny fanjakana dia ihinanao ihany dia gaga ve enao hoe inona ty fandrombahana amin'ity prime ministre zay napetraka teo ty fa misy antokony ngeza be zany a zay fantatra hoe maninona no mahoatra zany nijeren'le fiainan-bahoaka nitiako tenenina zany dia ietehitra amin'le manapaizana azy ve zany nefa tsy etehitra amin'le koa dia ahoana fa inona mahazo an'le firenena
tsy mety mandroso mihitsy le firenena raha zany dia azagaga za fa isy fanokana fany atao mara mpiseny zay hoe izao ny voaran'le vahoaka amin'ny fiaina zay fa mifaky ka le manam-pahaizana mako zany a dia mampalelo ny akamarony a fa tsy izy rehetra dia mitady karama mitady poste dia le mpitondra fanjakana zany sy tsika vahoaka zany a no tena mila mahita ny lalana hoe ahatonga ny manam-pahaizana io manam-pahaizantsika io zany hoe ny sientifika ny teknisiana amin'ny lafin-javatra rehetra na famolena fiompiana fanorenana sy ny sisa ny manam-pahaizana momba ny fiarahamonina sy ny fiariana sy ny sisa renydrehetreny a anjaratsika zany a no mitondra izay ny atao hoe mitondra anjaratsika ny manosika ny mpitondra fanjakana ampiasa manam-pahaizana salana zany nge mandeha miaingatra any amin'ny resaka hoe fanjakazakany atoko zany ravana satria de zay hoy misy amin'le atoko ihany aloha ny manam-pahaizana indraindray raha fahaizana soloky diplôma fople no entina de iny ny mahazo toerana rehefa manao an'le doar raisiny anao ary miaraba tompoko salama nitezako hoe olana ny olana eto Madagasikara ireto tsara reto sako ny teny hoe raha tsy ny tsara mihitsy loha mitandalana eto Madagasikara dia ohatra zao fotsy manomboka any amin'ny ACC inona moa ny olana mitondra ny mpanohatra sy ny ACC miaraka amin'ny foro satria atondro zalahy zay mampity azy zay mibaiko ny fanatanteraka foana zany tsy maintsy tanterahany tsara dia zay tombotsoany io araka ny tena teo le misalobokovanao an-dafo ao zay ahoana ny tombotsoa na dia zavatra tsy mifanaraka amin'ny lalàna hainy foana ny manodina an'io ka raha tsy reo tsara rehetrarehetra reo mihitsy aloha manomboka aty amin'ny première instance zany fa raha tratany amin'ny ACC fa inona moa no mahatonga an'io resaka hoe fitsaram-bahoaka io hoe olana avy any amin'ny fitsarana an'io tsy mahatokony fitsarana tsony ny vahoaka malagasy fa raha tsy reo aloha ny tandalana ohatrany hoe raha tsy ny mpitondra fivavahana aloha no manam-pinoana zay koa raha tsy ny tsara aloha no tandalana zay vo androsy Madagasikara ka ny mpitsara tandalana nge mihinantsy fihinany rehefa tsy manaiky ny tsindry-bokotra dia ahoana zany atsika zany tena misaotranao mihitsy fa tena lafiny anankiray ao amin'le repoblika iny hoe ny fahaleovan-tena ny fitsarana kanefa dia le mpitsara lazaintsika mila mba voaro ny mpitsara manao ny marina ary manao ny mety mila tena mahatsapa izy hoe tsisy afaka nindry-bokotra eto fa za mpitsarany amin'ny tany hafa nge na zavatra ataon'ny président repoblika raha felahany tany Amerika zao Trump zao nibaikibaiky miaramila nandeha namoritra vahoaka taty amin'le faritra anankiray tonga dia mijoro ny mpitsara tany Italia zao anisan'le natao hoe main propre tamin'ny fotoana tena nabe ny mafia tany Italia dia misy mpitsara miara-mijoro zareo dia izy mihitsy ny tena manao zay mamaky ady mihitsy ny any amin'le misy an'le satria voaro izy mahatsapa fa voaro izy voaro amin'ny tsindry-bokotra vao ambony izy rehefa manao ny marina izy daoary raintsika ny atso manaraka ary miaraba tompoko salama manao any nanakory izy manao any salama tompoko Sebenarnya ni dapat dari terjadi sistem ini dia kedis tahun dan masih ganggu terus. Kedis tahun tapi nama orang kedisnya kedis kan di presiden ini pada ini mana kedis selapa kamu apa maksudnya guys kedis selapa kamu apa maksudnya penampilan nampak dia ikut yang dia ikut kayak kedis lah ada saya cuan kan yang salah pada itu jadi aja yang pada sekolah ini nada pada sekolah ini apa nama apa itu macam apa itu sudah filenya kali pakai ini jangan konsidernya itu kan tapi bisa jadi mereka nama apa saja tapi politik mana saja nama buat dia
lasa miainy hoe tonga tazy koa dia niko système fotsiny atao amin'ny colonel dia akaiky mety amin'ny katarena takatita mobilina amin'ny rahalampandabazona anjara dia miteny an'izay le raha raha voajanona tonga di lasa katakara dobla takitaky koa tonga mobilina raha mamobilina iny hoe tonga fitonanao ny tenaka zany ndraiky zany mila atao hoe fendiso mba ialana amin'ny zavatra manosora dia valika tokony hoe zavatra atao marana daholo ny akaikaiky zany atatana amin'ny tokony misy firenenty aneto amin'ny tokony misy ary manarany rary hoy dia nefa mba nyfaniny atao amin'ny mamoaka dia ataovina zava ary Einar. Ka le teny diso zany tena mampidi-doza fa tsy vitavita le teny diso tsika vary afarany tantaran'ity fireneny ity tokoa ange misy le teny mandratra le izy nahirana hoe hatrany amin'ny repoblika voalohany ka eny fa nazo faraparany zao ary ohatra nitady hiditra ao anatin'izany raha manao le fanamarian'le olona teo zany fa misy fahamarinany azy ary zay nge mety mahatonga ny gasy io avadobadio impito koa io lelo io vao miteny fa niteny dia toy ninona moa izy fa niteny ianao ihany ny afatony aza mora mandray an'le hoe teny diso tsy mba kabary zany atao amin'ny fitondrana ny firenena fa tena raisiny ianao raha efa misy vonina indray ambadika ao ary fotoana fanehoana ny hevitra ihany koa zao miaraba tompoko miala tsindrina tompo fa somary niverina kely le ohatrany hoe lasa nandatra le vahoaka malagasy ny fandraisan'le mpielafan'le teniko teo le hoe vokatry nataontsika io ela na tonga zao zavatra izao tsy fandatsana le tena tiako teninenina fa ialako tsiny fa te-ateritreritra zany hoe mba mahay tsika vahoaka malagasy mifidy olona tiana azotsika hoe mba hanova izay anatsara ny faripiainatsika tsara zavatra vitatsika tamin'ny tetezamita iany rajoe efa namotika firenena dia mbola fidy indray tsika fidy azy indray tsika ny 2018 io zany le tiako tenenina hoe vokatry ny nataontsika ihany ange mahatonga zao loza mitranga rehetrarehetra zao fa mony ny ariatsira be mipotika eny any atao masy mipotika mazenga le faritany anakiroa matanjaka indrindreto Madagasikara tena potika tanteraka dia iny maneho hevitra ndray matao any rajoel any amin'ny Facebook hoe izay potika dia afaka ravaina manara-pentra ve ny zavatra nataonao rangaty dia zao ny zavatra nitranga ao atao masina be nge potika avitrasana petaka ao fa mirodana ho azy afisanganana fotsiny ka io ny tiako tenena hoe mba mahaiza mifidy dia aoko tsika vahoaka malagasy ho tonga saina amin'izao zavatra misy eto amin'ny firenentsika izao ninona iza milaza azy mahaiso hoe manara-pentra tsara izao tsika ihany no mandinitsika ihany no mifidy ao anaty urne tsika ihany mametraka ny olona eo amin'ny toerana io dia rehefa tsika no mifidy dia zakao mivokany tsy fandatana zany fa fampieritreretsana toka dia za dia manamafy tsy anao ntsiny tsy anao le tsiny amin'le hoe mahaiza mifidy sisisisa fa reto atoko misy 300 eto Madagasikara reto mifampitaiza makaiza mifampitondra makaiza valiny fampitondra makany amin'le maniry teanao fanjakazakana toko fanjakazakana ao fanjakazakana toko daholo ary samy te hampita olona ho lasa mpanjaka kely ny Madagasikara daholo zay ny mahatonga an'io ka dia tsy mandatsy ianao tsy any aminao ntsiny fa mipetraka ny fanontaniana amin'reto atoko 300 eto Madagasikara reto efa misy antovonina andreo mbatika eo ary raisinanao miaraba tompoko salama ya firma kely kanamafy amin'ny teninao nafinahitra loatra ny mahenao ny teninao teo hoe mainy propre any Italie iny hoe mijoro ny tany Italie io ary le teneniko mana tsika to olona tena indraindray miasa tamin'ny fitarana iraisam-pirenena olona lehibe zany zay hoe azo ilazaina hoe raha ivavahany malagasy zany dia ivavahany akiriza rery any fa misy olona maro samihafa fa ireny zany mankasitaka ny zavatra tokony atao dia sanatin'izany lasa manome tondro masony reny olony reky hoe tigery anatin'ny tombotsoany reny eo amin'ny fiainana fa zay masomamety ny fiainany ihany aloha fa zay mampita an'ilay Madagasikara tsy madiaina so satria fiainany tenenina dia zao iza mba ho sarotiny amin'izao tolona ataon'ny Malagasy raha moizana aina foana isaky
ny manapahaizana irery any inona noentiny amin'ny firenena be dia be ny teny zavatra ny tenenina tao manapahaizana apavilena dokotera fiompiana etsetsetsetra fa nisy akony teo amin'ny fiainan'ny malagasy ve zany dia zay ny tonga tena iza no afaka hanara-maso an'izany iza no afaka hanetrana an'izany ametraka zarotony aotsika azay fitondrana mba midoro dia tena mba handeha amin'nitiny mba hovalan'le tolona nataon'ilay malagasy matiky fa le malagasy matiky maty mahatany fotsiny any nitenanao mitolomitsy le razoelona le mpanjakakasy fatiny samy mahata daholo vavako amo fahazala ny lahy mety daholo ny fiainany ka zay mahatonga anazy teny ahoana ny fondy mba hiatraikany ty fiainan'le vahoaka malagasy ty amin'ny sisiny tsara amin'izao tolona atao zay mamsoto metraka fanontaniana moa izy hoe metimety efa amin'ny olo-pirenena tsirairay avokoa efa amin'ny olo-pirenena tsirairay aby ity momba ny marina ihany le olona raha mitovy ny olona nieritreretintsika tsy vitany hoe tany amin'ny raisam-pirenena izy fa nampianatra sy nitaizako teto ary nijoro zay angamba ny tsara arakitsika hoe nijoro izy tamin'ity fotoana nyty namaraparana fitondran-drajoelona teo nitondra n'le resaka hoe fanjakana tandalana état de droit ary nitondra ny azy moa ny tsotsorony amin'le hoe tsaboy Madagasikara zay aloha mba fanampina zavatra tsara fantatritsika zay fa ny antsika manko ataotsika foka be fa tamin'ny fotoanandro tany amin'ny tetezamita tany amin'ny 7 teo eo koa dia fa teo izy nandroso an'izany ary ny raha nahita koa ny zavatra nahazona ny fianakaviana tamin'ireny ary izy ary hoe tena alao zany anao soronany fa alao zany ako tadidiko tsara misy tamin'ny fotoanandro satria ny zanany vava moa zany novoasarisarika tany anatin'ny raha iny dia hoe aloha zany isolo azy ihany raha ohatra zay no ilainy mampety an'le raharaha ahoana ny lamina ry teknisianina manaraka dokam-barotra vitsivitsika andao ary